fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra? Ka tsy tompony tenanareo ianareo, fa olom-boavidy ianareo koa mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Kopakopa-tanana mahatsara fihavanana, miarabantsika amin'ny fofeny fitiavana, miarabantsika amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Loa hevitra manan-danja no jerentsika androany dia mahakasika ny tenantsika, ny vatantsika, ny saina, ny fo mampanahy. Tempolo ny fanahy masina ny tenantsika. Zao no ambaran'ny apôstôly Paoly ho an'ny kristianina tany Korinto ao amin'ny Korintiana voalohany toko 9:7-10. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Tsy tompon'ny tenanareo ianareo, novidian'i Kristy tamin'ny rany ianareo. Tempolo ny fanahy masina ny tenantsika. Ny fahatanterahany toetrantsika rehetra no ilain'Andriamanitra. Takian'Andriamanitra ho tanteraka feno ao aminy isika. Tsy an'Andriamanitra isika raha tsy azo manontolo. Tian'Andriamanitra mba ho fananany manontolo ny vatantenantsika. Irian'Andriamanitra ny anomana vahoaka, lehilahy sy vehivavy, anomana olona madio sy masina mba hijoro eo anatrehany, mba hazony mampiditra azy ao amin'ny fiarahamoniny anjely ny lanitra. Tian'Andriamanitra ny ahatonga antsika olona madio sy masina. Amin'izay fotoana izay dia ho tafakambana eo amin'ny fiarahamoniny lanitra isika. Ina moa no mahatonga antsika ho tsy masina? Ny fahotana, ny fitondrantena tsy mendrika izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Zany no mahatonga antsika tsy ho masina. Ary raha mijery ny soratra masina isika any amin'ny bokin'ny Hebreo toko 1 ihany, bokin'ny Hebreo manao hoe izay tsy manam-pahamasinana tsy ahitan'Andriamanitra. Tena mafy zany hafatra izany. Zava-dehibe ny fahafantarantsika fa ny tenako dia tempolo ny fanahy masina. Ka na ety ivelany na ao anatiny, ety ivelan'ny tenantsika zany, na ao anatiny dia tsy tokony mosombaina amin'ny endrika tsy ankasitrahan'Andriamanitra, amin'ny sakafo maloto, amin'ny fisotro tsy mendrika, amin'ny fitafy tsy mendrika, satria tsy haneho ny fahamasinan'Andriamanitra velively ny vatatena izay tsy atolotra manontolo an'Andriamanitra. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra voalohany na marary na ratsy raha tsy tena araky ny baikon'Andriamanitra. Mila tandremantsika ny fihinanana, mila tandremana ny fisotroana, mila tandremana ny fitafy, mila tandremana ny asa mafy izay ataontsika. Fihinanana, fisotro, ny fitafy, ny asa mafy izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Sao dia tsy ahomby isika ka tsy ahavita tsara indrindra izay tokony ataontsika amin'Andriamanitra. Mihery miasa mangina ananantsika. Zao zany tsy ampy ny hoe mandray anjara mavitrika ao am-piangonana, tsy ampy ny hoe vavaka mafana fo, fa takian'Andriamanitra ny hanehoana ny toetran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika andavanandro, eo amin'ny fiainantsika isanandro sanandro, na ny hohanina, na ny sotroina, na ny fomba fitafy, ny mahakasika antsika rehetra. Adiditsika ny manofana sy ny mitaiza ny vatantsika mba azontsika manompo an'Andriamanitra amin'ny fomba mendrika indrindra arak'izay azo atao. Manompo an'Andriamanitra amin'ny fomba mendrika arak'izay azo atao. Zava-dehibe zany, ilaina ve ny manazava n'izany ry namana malala? Tempolon'Andriamanitra ny tenanao, tempolon'Andriamanitra isika. Indraindray isika miafina ao anatin'ny fanompoana dia afentsika ny kilematoetrantsika izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Fa ny fanompoana sy ny hafanam-pontsika ny ataontsika mivandravandra sy noho ny talenta izay ananantsika. Ry namako, tempolon'Andriamanitra isika. Andeha
ho hamasinina ho an'Andriamanitra ny tempoliny dia ny vatantsika izany. Hivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao izahay. Efa miverimberina matetika izany hafatra izany. Tempolinao ny tenanay. Indraindray dia tsy tonga saina izay fa mandeha araka ny mahamety anay eo amin'ny fanomponanao. Indraindray simbanay ny tempolinao. Mifona izahay. Ary ankehitriny dia mandray fanapahan-kevitra fa mahafengonanao ny vatanay na ao anatiny na ety ivelany dia hatolotra feno anao ny tempoly. Tanterao aminay izany. Ary meo hery izahay mba hanongotana hatramin'ny fakany ireo mandoto sy manatasy ny tempolinao dia ny vatanay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.